Dia mbola ankafaliana hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy ny amerenana ny araba izay efa natolotra tao anatin'ny fampahalalam-baovao teo. Ho antsika rehetra izay tsy misaraka amin'ny fahitalavitra dreaminina manaraka mivantana ny fandaharana zoiteny rehefa aliny alakamisy tahaka izao izany. Amin'ity androany ity sika dia hifantoka kokoa any anatin'ilay fandraisana ireo vahiny maro samihafa teto amin'ny firenena izany isan'izany ny filoha frantsay Emmanuel Macron izay nanao ny fitsidiana na visite d'État teto Madagasikara omaly ny androany ihany koa dia ny fivoriana tampony COI izany. Manana vahiny efatra isika amin'ity alina ity fa ny roa aloha no raisitsika voalohany dia tapany faharoa ny fandarana zoiteny dia andray vahiny anankiroa hafa isika. Ny eto amin'ny plateau aloha dia Andriamatoa Serge Zafimahova mpamakafaka ny raharaham-pirenena efa tsisy vina amintsika fa dia efa isany miakatra maneho hevitra eto amin'izany fandarana zoiteny izany hatrany. Miarabanao tompoko ary misaotra betsaka anao nanaiky nasainy. Miarabanao Rianda dia miarabany namana Raoto. Arak'izay dia namana mpanao gazety ihany koa sady tony an-dahatsoratra ny gazety politika Raoto Andriamanambe. Miaraba tompoko misaotra betsaka. Miarabanao Rianda dia miarabanao any tokantrano ihany koa manaraka izao fandaharana izao amin'izao tapany hariva amin'ity andro ity izao. Enary tompoko ao anatin'izay mbola ho avy eo ny vahiny hafa toavina Rahalambomay anasa olo-pirenena ihany koa sika amin'ity androany ity hitondra ny heviny izany hoe olo-pirenena tena tsinitsinina tsy mpanao politika tsy tena olo-pirenena tahaka ny isika ny atokantrano no hoentsika mba aneho hevitra eto amin'ity fandaharana ity ihany koa amin'ity androany ity. Eny ary ny entina anombohana ny fandaharana aloha dia ilay fanambarana goavana nanaitra ny mpanara-baovao, nanaitra ny ataontsika hoe ny gazety vahiny rehetra izay namoaka lahatsoratra sahady amin'ity androany ity dia ny fanambarana izay nataony filoha Komoriana teny amin'ny CCI Vato nandritra ny fivoriana tampony COI. Averintsika aloha izay dia apetrako ny fanontaniana voalohany ho an'ny vahintsika. Mon cher frère Emmanuel Macron, j'ai un professeur qui s'appelle Louis de Funès qui m'a appris qu'il ne faut pas répondre aux provocations. Mais je dois rappeler ici, mes chers frères, puisque nous parlons de droit, je tiens également à rappeler que l'ADN de la CEI, c'est le respect du droit international. Ainsi, en vertu du droit international, l'île de Mayotte est une île comorienne. Nos pays en sont les témoins. Et à plus forte raison, la France qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est pourquoi, avec les présidents français, y compris mon frère Macron, nous nous sommes attelés à un dialogue franc, sincère et responsable pour aboutir à une solution moralement acceptable et juridiquement valable pour la résolution de ce différent territorial qui nous oppose. Zay zany nambarany fa araky ny lalàna iraisam-pirenena ozy izy dia any nosy Komoro I Mayotte teo anatrehan'ny filoha frantsay no nilazana zany. Ao anatin'ny serge diplomatika Serge Zafimahova mety azo lazaina hoe provocation ve reny sa tena fijoroany lay filoha Komoriana amin'ny fitiavan-tanindrazany marina isan'ny nandrandray ny malagasy ihany koa ny filoha Andry Rajoelina hiteny mitovitovy tahaka an'ireny makasika ny Île Zeparsa fa tsy nisy aloha zay. Le izy angamba misy tsara ihany manao fijery todika. Tamin'ny heritaona, tamin'ny voalohandohan'ny taona, nivory ny Assemblée nationale frantsay satria misy an'ilay antsoina hoe accord de Victoria hoe tokony misy amendement atao. Lany le accord le amendement io tany amin'ny Sénat frantsay fa rehefa nampidirina le izy tao amin'ny Assemblée nationale frantsay dia lavy ny commission ny parlementaire ary mandrakandroany tsy niverina tsony mihitsiny io amendement io fa napetraky ireo parlementaire hoe zany hoe ireo député frantsay
zay marihana fa ny hery farany akavanana matanjaka ao hoe raha tsy tafiditra ao anatin'ny commission océan indray Mayotte dia zay tsy hanao an'ilay amendement zay aloha zany ny tsara fatatsika fa ao anatin'io tatitra nataon'ny ministre ny affaires étrangères frantsay tamin'io fotoana io dia laza izy fa hoe Madagasikara, Seychelles sy Maurice ozy tsy mahita olana hidirany Mayotte ao anatin'ny commission océan indien zay tantara zay aloha zany mila petraka tsara satria miaingy avy any le olana ankehitriny ny dikan'izay zany ho an'ny filoha komoriana zany nety nisy afindrafindrao natahorany hoe tadanao afindrafindrao ny malagasy Seychellois ary Mauricianina apiditra ny Mayotte ao anatin'ny commission océan indien dia ny azy tonga dia nitsetsehany tao anatin'ny kabariny hoe tsy misy an'izany tsy misy an'izany ozy ka le izy position efa mazava ny Comore sy Madagasikara mikasika an'io mariako fa itsika zany nisy an'le accord le natao hoe résolution 3491 lany tamin'ny 7/7 mikasika ny Madagasikara hoe any Madagasikara ny îles éparses ny Comore koa mazava fa ny azy dia ny 1/3 bara efatra tamin'ny 1/20 mazava koa anatin'io fa hoe any Comore Mayotte ny azy zany dia tena mazava tsara fitsipoka fanajana fanapahana tany amin'ny assemblée générale ny Nations Unies zay azo lasaina hoe tsy contraignant ozy ry zareo fa kosa misy lanjany ihany zay na tiana na tsy tiana satria rehefa nanao an'le île Chagos ohatra i Maurice nanao négociation ny île Chagos Maurice ary naverin'ny Royaume-Uni any aminy anisany argument napetraky ny Mauricianina tao anatin'ny fiarovana ny île Chagos hoe le momba ny Madagasikara le resaka hoe 34/91 nampidiriny Mauricianina tao anatin'le izy ka zany rehetrarehetra zany mametraka mazava fa hoe any Madagasikara îles éparses dia any Comore Mayotte zay zany dia tsisy dinika zany ao ambonin'izay rehefa avy eo hoe androany mety tany sahirany Comore dia hoe misy immigration be dia be avy aty Comore makany Mayotte androany fa zao tsara zava amintsika Mayotte efa tonga amina phase d'exploitation miresaka gaz 7000 milliards de mètres cubes gaz misy ao Comore anomboka phase d'exploitation izy amin'ny faraparan'ny taona 920 amin'ny taona farafatarany 720 rehefa tonga amin'izay niveau zay zany Mayotte itsambadika anie io resaka io tsy Mayotte tsony ny azakazaka ho any tsy ny Comorianina avy ato Comore tsony ny azakazaka ho any Mayotte fa Maoré ndray mety azakazaka wakatya Comore rapitso zay daholo anie zany le enjeu misy ao anatin'le izy namaly avy hatrany moa ny filoha frantsay tao aoriany zay zany tamin'ny tafana nataony tamin'ny mpanao gazety vahiny toy izao aloha le valiteny ny filoha Emmanuel Macron. D'intégrité de territoire, mais Madagascar, justement, réclame cette intégrité de territoire concernant les îles éparses. Vous avez dit en 2019, les îles éparses sont la France. Est-ce que vous envisagez une restitution de ces îles? Non, ce que nous avons décidé de faire avec le président Razol, c'est d'avoir cette commission mixte, ce qui était inédit, et de dire justement, il y a eu des avis internationaux, tout ça a été fait, on sait, et plutôt que de rester dans la confrontation de points de vue, eh bien, nous allons nous concerter pour prendre les grandes décisions qui touchent les îles éparses. Et donc, on a mis en place cette commission, elle s'est réunie. Elle va d'ailleurs se réunir, nous en avons pris la décision ensemble le 30 juin prochain à Paris. Et en quelque sorte, on la gère ensemble, en bonne intelligence. Et c'est comme ça, je crois, qu'il faut faire. Et donc, ces îles éparses, elles ne doivent absolument pas être un sujet de différent entre Madagascar et la France. On a tellement de défis, tellement de défis. Aider un pays qui a 80% de sa population sous le seuil de pauvreté à réussir, c'est beaucoup plus important que revenir dans ces débats qui sont picrocolins. Par contre, ce que nous devons faire,
c'est réussir à le gérer de manière respectueuse. Et donc, on a classé, on protège ensemble. La France s'engage pour mettre à disposition aussi sa flotte pour assurer cette protection, mais on décide ensemble de manière respectueuse. On se respecte et on discute. Et donc c'est comme ça qu'on va continuer d'avancer. Et pour moi, la bonne solution, c'est cette commission mixte. Et au fond, c'est exactement l'illustration de nos discours de tout à l'heure, main dans la main, solidarité. Donc Madagascar n'aura jamais la souveraineté sur ces îles éparses. Mais est-ce que vous pensez que la priorité aujourd'hui des Madagascar, c'est d'avoir la souveraineté? C'est ce que Madagascar demande. Madagascar, certains le demandent, d'autres non, il y a des désaccords. Par contre, je crois que ce que demande Madagascar, c'est d'avoir un partenaire qui les respecte. Ce que fait la France avec cette commission mixte, c'est d'avoir un partenaire qui l'aide à réussir ses vrais défis, qui sont plutôt celui de la sécurité alimentaire, de la réussite économique, de la sortie de la pauvreté, de la réussite éducative, et c'est ce qu'on fait. Il y a des résolutions des Nations Unies qui demandent à la France de restituer ces îles. Il y a des résolutions qui disent les deux choses, comme vous le savez, si vous êtes honnête et transparente. Et donc, parce qu'on a décidé justement d'avancer, nous avons considéré ensemble, nous deux, présidents souverainement élus par chacun de nos peuples, d'avancer sur cette commission mixte. Et je pense... Monsieur le Président, vous n'avez pas réussi à faire avancer le dossier de Mayotte, de l'inclusion de Mayotte dans la COI. Est-ce que vous repartez déçu? Non, parce que nous l'avons posé, je crois que c'était le but de cette visite, c'est-à-dire de sortir des hypocrisies. Et nous avons une méthode, qui est celle de l'honnêteté, de la bonne volonté, du pragmatisme. Et c'est ce que j'ai dit ce matin, nous avons un différend avec l'Union des Comores, qui ne reconnaît pas le caractère français de Mayotte, qui est le fruit, vous le savez, d'un choix exprimé par référendum, par le peuple mahorais, qui a choisi lui-même d'être français, de devenir département français. Et donc je pense que c'est très important d'abord de restaurer les faits, la vérité historique, dans un moment où il y a beaucoup de confusion et où certains utilisent cela pour justifier les impérialismes du moment et les guerres. Ce n'est pas le cas. Mayotte est française par le choix du peuple mahorais, un référendum très fort, et un choix auquel tiennent les Mahoraises et les Mahorais que je salue. Moi, je n'ai pas fait le choix de la provocation. Nous connaissons nos différends. Et donc ce sommet n'a pas été l'expression d'une découverte ou d'un changement de position. Mais au fond, j'ai dit au président Azali, dans une relation qui est respectueuse que nous avons depuis le début, vous parlez de coopération et de fraternité, allons jusqu'au bout. Quand il y a eu Chido, vous avez été dans la coopération avec Mayotte, vous avez livré de l'alimentation. C'est ce que nous voulons. Et au fond, il est juste, normal, que Mayotte fasse partie des territoires qui sont inclus dans la coopération et les programmes de la COI. Et d'ailleurs, dans la séquence huis clos, c'est ce que le consensus a dégagé. Et donc nous allons finaliser le travail en bilatéral, de manière respectueuse avec le président Azali. Mais mon objectif, il est simple, c'est qu'on puisse avoir Mayotte éligible au programme de la COI, et en particulier les programmes de sécurité alimentaire, nos grands programmes que nous portons, là où la France représente 40% du financement. C'est ce que j'ai expliqué et déployé dans la séquence à huis clos, ce qui a été, je crois, bien compris aussi par les collègues, et qui sont portés par cet esprit. Parce que c'est ce que nous faisons avec Madagascar. On ne pousse pas nos différends, on les règle, pour le bien de tous. C'est ce qu'on fait avec Maurice, Charles Tromelin, on les règle, on va faire une commission mixte. Et bien c'est ce qu'on doit faire avec les Comores. avy hatrao moa dia to dia voaresana tao anatin'izay ihany koa ny mahakasika an'izay pasy ho resantsika rehefa avy eo fa ino ny valiteny ny filoha frantsay manoloana ny nambara ny filoha komoriana Raoto ahoana ny fahitanao ny ataontsika hoe kisarisary mitranga sy ny ambiance zany aloha atao anatin'ity Océan Indien sy ny frantsay ity. Tsy Océan Indien sy ny frantsay ihany fa ny frantsay sy ny continent africain amin'ny ankapobeny. Raha nieritreritry no eto amin'ny Océan Indien ny filoha frantsay dia nieritreritry hoe visite milamina no atao ety zany. Satria tadio any Sahel efa tsy dia tena tonga soa loatra tsony, tsy dia tena kasitrahany mponany loatra tsony. Firenena manan-tantara manana fifandraisana ara-tantara ohatry ny République démocratique du Congo koa efa tsy dia sahirakirana ny frantsay any. Sénégal sahirakirana tany RDC zao ohatra nisy fotoana tamin'ny herintaona tanatin'le andro nanasiniavany frantsay fifanarahana nangataka fifonana aloha zany ny frantsay tamin'izay hoe tena hoe nisy fandraisana ndraikitra anjara tao anatin'le famonoan'olona tany Rwanda dia tamin'io andro misy nefany ny Rwanda nanafika tany RDC. Donc continent africain zany efa tsy dia tena ankasitrahana loatra tsona, tsy ndretraretra kosa aloha tsy dia tena ankasitrahany firenena sasany loatra ny fisina frantsay Mali sy sisa araka le teniko toy. Dia nanantena hoe aty amin'ny ranomasimbe indiana
mety mba milamindamina kokoa any nefany a dossier be anankiroa Mayotte a dia ny dossier mahakasika ny îles éparses nefa tsy tokony adonona koa zay ny tena nanako ako aloha tadio fa sommet ny océan Indien io fa tsy sommet mahakasika ny différents territoriaux zany hoe ny ady mahakasika ny territoire fa raha tena misy teboka anankiray tokony tsy ho adinotsika ihany koa ary tokony tadidina foana androany sy rahampitso a le teboka axe fanenina ny tenen'ny filoham-pirenena frantsay omaly mahakasika ny resaka mindray stratégique tanaty vaovaonareo moa tena zay sy mahakasika ny terre rare satria zany a mampifandray lafiny maro zany ndao resana ozy izy ny diplomasia ndao resana zay zavatra nampifandramatra antsika na tamin'ny Mayotte zany na tamin'ny îles éparses fa zao kosa nefa nareo a manana zavatra tadiavinay nareo zao amin'izao fotoana zao dia tsy tokony ho adinotsika ihany koa ny prime ministre Mauriciana moa zany nitondra nyity resaka ity zay zara raha nyresahan'ny filohantsika nefa hitako hoe tena zava-dehibe le mahakasika ny faritra ny ranomasimbe indiana ny piraterie ny resaka jony tsy manara-dalàna ny trafikana drogue zay tena anisan'ny plaque tournante ngeza be mihitsy ny ranomasimbe indiana teboka ray tsy tokony ho adinoana dia zany teneniko hoe ohatrany nahatongavany omaly ihany no ialany androany statu quo tsy de hitako loatra aloha zany isy commission mixte amin'ny 30 juin amin'ny 30 volana jiona zao a fa androso aizy tsika ny Mayotte moa zany de vahiny mazava samy miziriziry amin'ny heviny na ny lafiny amin'ny ankilany mino fa rehefa miala vaty ny filoha frantsay a mety efa lasa izy moa zany zay amin'izao fotoana zao a mety aretiretina nandoa ihany no azony aloha satria tsy de tena nandroso loatra tamin'ny zavatra tena fa ny zavatra fantatra aloha de niteneniny ny zavatra tadiavany gérer ensemble en bonne intelligence les îles éparses zay zany ny tadiaviny androany de ho haitsika ave de ny bon iny moa zany mbola natsipiny aloha le hevitra zay tsy voatery mifandray le izy fa nefa azo ampifandraisina ihany koa tsy haiko Serge Zafy Mahova hoe amin'ny lafiny ohatra hoe diplomasia ny zavatra taky ireny ohatrotry ny ahoana ny mety ho toyany ao aoriana zany zao mety eo fifandraisany Frantsa sy Comore mety ho tonga amina stade ohatry ny ahoana zany io zavatra io raha fahitanao azy le izy arak'le niteneniko to hoe nisy nieritreritra amin'ny frantsay hoe tany malena androena mpangady Madagasikara sy ny COI de efa nisy resaka tany ambadibadika tany efa ndresahako teo hoe tamin'ny heritaona hoa mazava tsara ny tatitra nataon'ny ministre ny affaires étrangères frantsay fa hoe Madagasikara, Seychelles, Maurice tsy de tena hoe manakana ny fidirany Mayotte ao anatin'ny COI fa raha niditra tamin'izay nefa Madagasikara de dikan'izay koa zany efa namiditsika koa zany îles éparses aleo azava le resaka le akoatran'le nitenenina manarahoty tao tamin'ny voatonga tamin'le conférence voalohany tamin'ny afaka maly de ozy ny filoha frantsay hoe perspective de développement et de coopération nieritreretina amin'ny îles éparses dikan'izay zany ho any zareo anazya ny îles éparses fa de fa atsika zany karazany hoe ampina satria mba hoe mba mody anao cogestion le resahany io fa androany izy vao nanamafy hoe le terme hoe gérer ka le izy zany le zavatra hodinihana zany any Paris amin'ny 30 volana jona de any amina resaka cogestion fa nytapena ny filoha comoriana akehitriny ny domy hoe raha vao miditra am'izay zany Madagasikara miditra amina cogestion de dikan'izany zany hoe tena mivarotsika zany fiandranam-pirenena zay zany le tena fipetraky le izy tena mazava zany zao ny kilalao napetraky ny ary tena sepotra zao ny frantsay sy ny tompon'andraikitra malagasy ao anatin'ny position ny filoha comoriana androany iny tena mifampijery dolo ny ray salina tena amin'ny CCI de dikan'izay zany de hoe sepotra zany zao ny gasy iny hoe hitikititra amina cogestion ahoana moa nidirantsika cogestion tsika ny tompony îles éparses tsika ne ny tompony ahoana tsika nihiditra cogestion hoe zany cogestion zany ane hoe mbola mampisalasala zany le izy hoe anizy ny Chagos zao efa naverina ty amin'ny Royaume-Uni de misy zany le compensation
na le occupation mbola tsy ny efa taloha tamin'ny andro ny anglista ariary a amin'izao fotoan'izao a misy vola ho aloha ho any Maurice. Zay ny tao anatin'ny opération any Chagos zany. Ka le izy zany a itsika zany hoe le olana lehibe ao niveau atsika hoe voaharotsika ve ny fiandranam-pirenena malagasy. Any ane ny tena olana goavana anatin'ity resaky ty hoe misy zany le antsoina amin'ny lafiny juridika hoe transfert progressif de souveraineté. Zany hoe tokony zay zany nitakiany gasy raha mbola tsy raha mbola matsiaro tena tsy matanjaka tsika, raha mbola osaosa ny lafina era économique eto Madagasikara tsy ho tafaveritsika ny îles éparses. Aleo azavo zay. Misy ifandraisana zany io a ny mampatanjaka ny ataontsika hoe lafina économique eto Madagasikara. Raha jerevanao tsara koa ny fivoriana hoe maly momba ny le ataontsika hoe le antsoina hoe visite d'état, dia raha jerevanao tsara koa ny fivoriana androany ohatra ny amin'ny teny frantsay le izy hoe ohatra ny tapotra ny queue de poisson, satria tokony hisy communiqué mameno résumé ny zavatra tapaka rehetra. Tsy nisy ny communiqué maly, tsy nisy ny communiqué androany. Raha ny enonao tsara le alohan'ny teny namarana ny Flou Azali, Flou Komoriana, izy zany ny président tsinona zany a hoe namarana an'le izy. Rehefa alohan'izy namarana, raha ny enonao tsara ozy le ramatokely mapiditra hoe izy famakina ny fekevitra. Fa tsy nisy fekevitra ny mivakina tao fa tonga dia mifarana ny Flou Komoriana le izy amin'ny maco-présidence ny tena marina ene. Tokony tany Comore ty fivoriany ty fa noho le resaka Covid sy karazany a dia nisy fanarahana atao dia natao taty Madagasikara dia zay natonga le hoe nisy co-présidence le fivoriana. Zay zany aloha ny tokony azava amintsika tsara zany zay zavatra zay. Raha oto misy talohan'io fahatongavan'ny Macron sy ny anio zany betsaka ny hoe efa ohatra nafantatra amialoha hoe tsy dia anatena ninina eo le hoe anankiray le resaka nationalité zay mbola isan'ny voizindreo le tena hoe tsy mankasitraka le fahatongavany aty hoe inona moa zany no azo atao, mety misy ifandraisany amin'izay ihany koa ve ny tsy nafa ny Flou malagasy dia tena niady loatra an'izay tokony ny adivana tao anatin'ilay fitsidiany Flou frantsay. Eny antsika moa tsy afaka ny tsara, tsy afaka ny eo amin'ny toerany koa. Izy ary tamin'ny fionana tany Paris ny izy no teny le resaka hoe ndao resana le makasika ny tamin'ny 7 angamba izy ndao resana fotoana zao resana makasika ny îles éparses. Ndeha ataontsika hoe tsy de misy akony loatra, tsy de misy akony loatra zay. Fa teo amin'le lohahevitra koa, lohahevitra nanahirana atsika zay le hoe fahantrana. Lohahevitra nanahirana atsika no niraisana souveraineté alimentaire zany hoe amin'le resaka sakafo ary amin'le resaka hoanina androany. Tany tadio fa ohatrany adinontsika souveraineté alimentaire ny anisany lohahevitra be fanjarian-tsakafo ny tena lohahevitra be ny fidiana, tena lohahevitra manahirana ny gasy zay. Nefa na fivoriana iraisam-pirenena tsy tena zay loatra kay ny lohahevitra nanahirana ny daholobe. Le daholobe resahana aloha zany tado adinontsika koa ihany koa fa tsy Comore sy Madagasikara rery no anatin'lay COI fa le makasika fa nefa na fotoana ohatra reny koa mbola very koa reny hoe ahitany frantsay, ahitany Emmanuel Macron hoe misy fiovana mirafiny géopolitique erak'izao tontolo zao, misy fahatongavan-tsaina aloha zany ao anatin'le izy zany hoe anatin'ireny fitakina resaka identité maiziny ary indrindrandrindra ihany koa ny tarazony makasika ny tantara. Ny azo ny tena nandiso fanantenana tokony resahana le resaka fifonana sondra, pardon de voilà compensation ou an efa nisy nitaky an'izay nohony zavatra nataon'ny la France tamin'ny colonisation aloha voalohany indrindra, ny zavatra nitranga reny tamin'ny 1947 le massacre colonial. Tsisy resaka mihitsy zay zavatra zay. Rehefa tao anatin'ilay logikany hoe ndao itaky dia azotsika takina daholo satria le restitution zany famerenana ny kabe sy ny toeriny zao ohatra dia efa anisan'ny fomba anankiray fa hitako hoe rehefa nararotina ihany le lohahevitra tokony roitina tanatina hoe fotoana zao ndao resahana koa ary makasika an'izay zotsika no mitaky an'izany satria tany firenekafa
nanaiky ny aiky ny frantsay. Algérie zao ny aiky ny frantsay ny zahatra nataony hoe tena ny zahatra tsy nety nataonay fa ndao jerentsika nanangana commissionna zareo zao moa zany ny Algérie ndray lasa mitsipadohany zareo hoe de zay ny teneniko hoe anatina fiovana géostratégique angeza be mihitsy am'izao fotoana zao ny eto Afrika aloha zany zay ny fantatro ny espace francophone koa zay ny fantatro de inona ny natenaina mino fa reny natenaitsika zany hoe isy anaty frankisony hoe isy buzz iza no iteny inona zay zany ny tena natenaina tanatiny iny de sasany nanateny hoe ny filo malagasy no iteny an'izy filo komoriana ny teny an'izy fa iny tsy tokony anakona an'izay zavatra rehetrarehetra ao ambadika zany hoe fifandraisana ny fiaraha-miasa ny loha hevitra lengeza be zany hoe ahoana moa no sahirana be ny mpandrara malagasy miditra any amin'ny tsena tsena mauriciana tsena réunionnais ahoana moa tsika mila visa mandeha makany la réunion nefa ny ataontsika hoe anatina espace anankiray zany tsika zany rehetrarehetra zany koa ny ao anatin'le tokony diniany ilze parsa io ihany fa ny zavatra azo tsapahitanana oatra zany satria reny marché reny reny tsena reny na anisany ihany koa mety afaka mampiroborobo ny toekarentsika de mampiakatra ny mampidina ny fahantrana ohatra ny somary nanaitra le zavatra ny teneny Serge Zafimaova teo hoe saika anao afindrafindrao ny firenena hafa mpikambana zany ao anatin'ny COI akoatra ny Comore atao anatin'izay tsy fantatro hoe mety ao anatin'izay findrafindrao zay ve hoe misy teo aloha moa zany fifandraisana diplomatika teo Madagasikara sy Comore somary nisy olaolana kely tao anatin'ny resaka volamena tao anatin'ny resaka teratany ny lana vaniny tamin'ny resaka choléra sy ny sisa tao anatin'izay ho tonga traiza ny ataontsika hoe ny solidarité fraternité ao anatin'ilay COI ao anatin'izay karazana ohatrany hoe tsy fitovikevitra zay Maurice Madagasikara atao tsy misy olana aloha fa tonga amin'ny volamena 5 fa 5 kilao naverina somatsara tamin'ity androany ohatran'izay ihany koa ny amin'ireo nosy hafa eo zany zao ny tena baraingo mipetraka hoe hitondra inona ho an'le ponina aty amin'ny Oceany Indianina zany zao le COI zay karazana ohatrany hoe lasa somary memarary raha ny fahitana azy izy angamba mafisiko le resahana manarahoto tao hoe amin'ny akapobe mitovy le fomba fijery fa misy point mafisiko tsara ny olana lehibe ny rehefa miresaka tsika COI de nisy ny resaka koa hoe nisy visa COI raha sy diso secrétaire général ny COI laza nahita an'izay inona moa ny laina le visa COI le visa COI eny ny olana eto amin'ny COI eny de ny gasy sy ny comoriana rehefa makany la réunion de mila visa ary raha manana renao visa Schengen zany hoe makany Europe tsy valable makany la réunion nefa ny réunionnais afaka makatia Madagasikara malalaka ny amiko aloha de tsotra tokony hisy réciprocité tokony hisy zany hoe malagasy afaka miditra tsy mila visa makany amin'ny la réunion fa io tsy mila zany hoe visa COI zany le visa asadino nefa tsika makany Seychelles tsy solana makany Maurice tsika tsy solana fa makatao la réunion tsika misy olana fa ny opérateur kosa misy olana ahoana moa raha raisitsika fotsiny zao tamin'ny taona 2024 namana ambinina manao investissement gastropizza any Maurice anangana ny unité fatelo gastropizza any Maurice korotaniny opérateur mauricianina anisany anakorotana azy lehibe any groupe Ciel amin'ny fotoana groupe Ciel hita actionnaire amin'ny PNI miaraka amin'ny groupe action ahoana naneketsika an'izany ahoana naneken'ny fanjakana malagasy tao anatin'ny tetezamita tsy niaro mihitsiny ny teratany malagasy anankiray fa opérateur tokana mitondra zo pirenena malagasy feno mba opérateur ny asa tany Maurice za mihitsy tamin'izany fotoana zany raha zany tao anaty fitondrana ny diko daholo ny restaurant rehetrarehetra maorisiana teto Antananarivo de lasa koa nareo zany mandeha rehefa tsapiditra mba restaurant anankiray kelinay any Maurice le tsika zany hitsahitsahan'ny olona ambony loha de ny fanjakana malagasy tompoko tsy miaro ny teratany zay aloha zany ny zavatra hitako io fitondrana misy io tsy miaro ny teratany malagasy rehefa misy olana any ivelany aty amin'ny faritra Océan Indien kely io ary tsika tsy maharo
ko vao maika zany any amin'ny tany lehibe zany any ny olana lehibe hoe misy zany a ao anatin'le hitondrana le fiainam-pirenena le fipetraky le izy zany hoe nisy zavatra lehibe koa ny tenen'ny filoha Macron raha marina zay nisy cafouillage kely koa raha nenonareo tsara le débat tao le nanomboka maly io ozy ny filoham-pirenena malagasy hoe antetezam-bato zany ny tiany anaovana projet hydroélectrique namaly rehefa aveo 100 mégawatt ozy izy namaly rehefa aveo ny filoha Macron hoe efa mandeha ne le projet volobe 120 mégawatt fa afaka dinihana ozy rehefa aveo mikasika ny antetezam-bato fa volobe zany a efa mise en place aiza le cafouillage tao anatin'le resaka izy mirahalahy rehefa izy nyresaka manokana tany a tsy haiko fa rehefa aveo a nisy resaka stratégique fanondrony koa ny resahan'ny filoha Macron tsy nyresahanay ozy a fa ho apiko izy a teboka fahenina le resaka hoe terre rare sy minerai stratégique inona ny dikan'izay nydikan'izay aloha zany a dia niampy le izy androany rehefa izy ny resaka tare Kamasoa nampiny amin'izay hoe BRGM ny anao an'le parti frantsay zany BRGM no ampidirina azadino fa BRGM manana ny données géologiques rehetra amin'ny Madagasikara nanomboka tany amin'ny colonie zany a hatraty amin'ny andanan'ny BRGM tateo aoriana ny 770 angamba 700 na 570 tao lasa amin'ny BRGM données rehetrarehetra géologique any amin'ny BRGM rehefa miresaka tsika minerai stratégique ao anaty minerai stratégique ao le terre rare resahan'ny filoha Macron fa ny dikan'izay zany minerai stratégique hafa tedaviny zareo zany dia uranium azadino a izy voaroka tany a Niger tany izy nanao exploitation na uranium dia ankehitriny zany a hoe sady terre rare zany miintéressé azy uranium miintéressé azy fa resaka uranium io ka le izy zany ny tiako apetraka tsara zany dia zao hoe mitovy tsy mifanalavitra amin'le positionnement ny le forme fotsiny angamba somary ataontsika hoe maivamaivana kokoa ny tondrany filoha frantsay azy fa tsy mifanalavitra ny amin'ny ataon'ny président américaine par rapport amin'ny Ukraine hoe zay a raha ifanampy aminareo zay a averena aloha volanay dia zay aloha dia hitrandraka ny minerai stratégique anareo a anisan'izany a hoe ny terre rare tsy mifanalavitra amin'izay koa ty position any filoha frantsay ty satria tonga dia anaverimberiny io a intelo izy nanao intervention publique maly maraina vao manomboka tamin'izy le aviniona izy mirahalahy dia rehefa aveo le miresaka tamin'ny hoe tao daholo ny membre gouvernement tsy piako kely fotsiny pour la forme fa tao ambony latabatra tamin'izay fotoan'izay a ministre d'état ny outre-mer sy ministre ny coopération zany na dia le titre somary miova fa izy zany ministre ny coopération d'ailleurs miprésente ny hoe ministre ny coopération izy dikan'izay zany dia zao hoe aty ankilany zany ny atsika hitatsika daholo à peu près ny délégation teo misy zany tsy tao satria hoe misy any États-Unis zany ho ny ministre sasany tsy resaka lina zany fa ny tiako apetraka zany dia hoe mazava tsara amintsika ve le lalao misy amin'izao fotoana misy takazo zany vidim-pinanana io zany ny frantsay hoe zay zany anampinareo ary fa ny anay le terre rare sy le minerai stratégique ny tediavinay ary ny azy tonga dia mandroso ray zay point faharoa gaga ihany ny tena hoe rehefa nresaka izy tany Kamasoa misy fanarahana hafa koa zany amin'ny lafin'ny tantara hoe anao zany tsika commission mixte ny mpanao mpay tantara hoe iresaka momba 1947 etsetsetsetsetsetra mahagaga ane zany resarehetra zany ane tsisy resaka tary aloha e le tempo zany ny fijeriko azy a filoha frantsay zany mamay ny tempo hoe co-gestion le commission mixte vory aloha momba ny Ilzepars dia co-gestion no resahanao ny azy efa mazava
dia rehefa avy eo misy an'le resaka tantara koa tany ami'rova izy angamba raha sy diso nanomboka ny resaka kely an'io dia rehefa avy eo taria kamasoa izy a no développeny le izy ary ny tena magaga dia zao nazahoana information be kokoa tamin'ity déplacement ty a ny filoha frantsay ohatra fotsiny zao rehefa niona izy tamin'ny teratany frantsay omaly maly ariva maly alina dia any ianao mahita information hitatsika normal ave hoe ny filoha-pirenena malagasy a sy ny filoha-pirenena frantsay a mandray ny tanora tary amin'ny andafiavaratra tsy mandeha le izy en direct aty amin'ny télégasy fa ary amin'ny site ny présidence ny république frantsay ianao mahita fa inona tsara nataon'le ministre ny communication sy ny culture amin'izao fotoana e tao manao censure zany amin'ny mpanao gazety a ny antondrarahany zany zay malotsy resahana tsotry mialatsiny fa anao anatin'le voyage ny déplacement ty voyage officiel le visite d'état sy le COIT iny zany e hoe mialatsiny amin'ny resaka le forme fa misy problème be miasa anareo mpanao gazety le izy tsy nisy mihitsy ny interview afaka nataon'ny TVM atao e hoe natamin'ny filoha-pirenena hafa zany hoe en aparté sikarasikaraza na ny délégation na inona ohatrany hoe tsy professionnel tsony mpiasa ny TVM sy ny RNM raha ny zavatra hita zany a ary ny mpanao gazety gasy tena feziny araky ny tenenin'ny namana mpanao gazety raha oty tao hoe mpanao gazety vahiny ianao raha sy diso ny teneniny tao mpanao gazety vahiny ozy ianao tao nahazo an'le information tany amin'ny Père Pedro rehefa namanga ny akamasoa tany amin'ny filoha frantsay fa dikan'izany zany hoe akilabo zany ny mpanao gazety malagasy any tao anatin'ity resaky ity mazava zay ary niainana zany niainana mihitsy raha izay lafiny hoe fikaroam-baovao zay a tena mba naniry mafy mihitsy mba anao interview an'izany hoe filoha frantsay zany fa to anatao fandaram-potoana rehetra de hoe tsy nisy zany tany am-boalohany avy eo molo izay mo fandaminana fa eo anao mpanao gazety ihany koa ianao raha oto Andria Manambe ahoana ny fahitanao lecture politique any an'izay zavatra ray manontolo zay ianao raha teo mpanao gazety politique miteboka lainga Isabela araka le teneny Serge Safomova teo ny fantaniko amin'izao a nanomana tsara ny dossier ve tsika ny anticiper ve tsika na niezaka nijery ve tsika hoe mety ho resahana zao teboka zao ahoana raha misy zao teboka zao fa le fanomanana le dossier mino fa maly ny tompona ndraiky mpanjakana tsy maintsy miteny hoe nanomana tsika jereo ary nanadio lalana variana tany moa tsika menakavy diovina lalana zay tsara tareny tanàna am'izao nolokoana zay tokony lokona ny tunnel fa le fond tena niomana marina ve tsika niomana amina séquence ohatr'ireny hoe mety isy fotoana ve ny filoha-pirenena malagasy a hitafa amina mpanao gazety malagasy ohatra vonona am'izany ve tsika filoha-pirenena frantsay 5e puissance mondiale ary a samy miatrika ny mpanao gazetiny amin'ny alalan'ny mangarahara ny vonona tamin'izay lafin'izay ve tsika ny vonona tamin'izay lafin'izay hoe inona le dossier hoaroso mazava ho azy moa zany niara-niasa tamin'ny secteur privé tsika reny tsy mena tsy hitako hoe tena zava-dehibe ary nisain'ireny niaraka tamin'ny tanora fa hoe inona le tanjo natao anatin'le izy tsy maintsy valiko kely ty fanontaniana ity hoe ankehitriny raha ny olom-pirenena manontany hoe tsika tsy tokony andiso hoe atao inona COI tadidio fa reo ny mpifanila bodirindrina amintsika akaiky indrindra zany aloha tsy tokony adinoany zany hoe raha ny lojika ny zavatra zany ohatrany hoe tia ny tranoko de tsy misy tsena etsy misy raha mpivarotra ohatra ianao de tsy misy trano izy ny tokony hivarotanao voalohany olo akaikinao hoe mazava ho azy aloha marina le fanamarian'ny filoha-pirenena hoe maninona moa ny Mauriciana manafatra koa avy any Argentine zay olana efaka hatramin'izay foana zay zavatra araka le tenen'ny Serge tokoa maninona moa tsika ny sahirana be rehefa miezaka miditra any amina tsena maninona ny misy sakatsakana be dehibe na le fifandraisantsika tamin'ny Comore teo koa ary zany zao be dehibe ny ataontsika hoe mpivarotra any Majanga zay mifanerasera any Comore lasa sahirana be fa maninona moa no mitranga foana zany olana zany ilaina ny COI satria na resaka géographie fotsiny io nakaikitsika indrindra aloha ary tadidio fa ny faefa mividy amin'ireo firenen'ireo Seychelles ny anisany manana arikarena fahobeany ambony indrindra eto Afrika ny anisany manana tany fampianarana ambony indrindra Maurice koa tsy lazaintsika resaka démocratie koa fa lasa lavitra démocratie lasa lavitra mbola tsy resahantsika ary zany fa dao teo pragmatique sika ozy le filoha taloha zay hoe na resaka mpividy fotsiny ary afaka mivarotra
lafo noho ny any amintsena sady reo no akaikitsika de zay zany hitako hoe logika an-javatra de miverina am'le fanontaniana teo hoe maninona ary a zary zay raha voavaly tao anatin'izay séquence androany moa zany le tena hoe someny COI a nandroso ve tsika par rapport am'le tamin'ny heritaona mahakasika an'izay zavatra zay libre circulation zany hoe afaka mifamezivezy malalaka ve ny mpiaramonina eo anivon'ny nosy ny ranomasimbe indianina mino tsy voavaly zay tsy noresahana ary tsy niresahana koa nefa zay zavatra zay fa averiko a reo no fanolobodirindrina akaikitsika indrindra am'izao fotoana zao ary mandrakizay doriamaina satria fa zay moa nanaovan'ilay nahary atsika fa zay moa zany teboka tena tsy maintsy lazaiko zay zavatra zay de averiko le teo a le hoe resaka fanomanana an'lay dossier rehetrarehetra some ohatr'ireny a visite ta ohatr'ireny a tsy makomanina ohatran'le mialatsina ohatran'le fanao mahazatra de reny atao hoe de haut niveau reny na miresaka arifenitra na miresaka fifandraisana amin'ny mpanao gazety na miresaka kirakira na miresaka forme tanàna ahoana ny lalana de mino aho zany mino am'izao fotoana zao a fa samy misitona zay lesona tokony ho tsoahana mitsiro tapaka ny saina ny vadika fa ny zava-dehibe ho ataontsika inona zay nyresahana tao anatiny eo no andrasana ny tompona ndraiky mpanjakana nytenen'ny filoha Emmanuel Macron sy filoha Andrajoely zay omaly a any aminareo ny baolina zao ry technicianina de alefaso fa sao de hoe tonga indray ny amin'ny heritaona de any amin'ny tambajotra frantsay indray anao no mahafantatra hoe nisy an'izao hono ny voa fa nazanona zany aloha ty resaka tsy fahampiana fangaraharahan ty a zo fototra ny mahazo hita sy torohay zo fototra ny olo-pirenena sy ny mahazo vaovao zay indrindrandrindra fa mahakasika ny fiaina pirenena na le fifanaovan-tsony tao amin'ny lapa ny avoloha ary a dia tena tsongatsongaina reo mpanao gazety afaka nakasary an'izany marina mihitsy tenao teo hoe le resaka mangarara ny resaka inona ny mbola mampatonga atsika mbola ao anatin'izany ataontsika adievitra zany foana hatram'izao ny resaka hoe mangarara ny resaka ohatrany hoe reto avy amin'ny fanoerana de tony le metimety aminay de tony tsy mety aminay zany hoe tsy tena mbola mipetraka tsara le demokrasia ny fahalalana sy ny sisy eto Madagasikara indrindrindrindra ao anatin'ny zavatra hoe fandraisana vahiny avy lenta tahaka an'ireny tsy haiko inona ny fahitanao mpamakafaka raha-pirenena no Serge Safimahova le izy aloha olana be le izy rehefa nijerevana amin'ny akapobeany fa misy lafiny alakiray koa tiako resahana manokana le resaka hoe sécurité naverimberiny filoha frantsay foana ny opération tulipe hoe misy 1200 ozy 1500 eo isa miaramila eto a manao sarnady de eo amin'ny dimanjato eo izy a miaramila frantsay 500 zay zany naverimberiny matetika de napetrany koa hoe tsisy atahorana an'io izy fa nitafika frantsay fa vonona iaro a ny sistany ny zone économique exclusive ny Océan Indien tena tsy miady zany amiko tsy mety zany a ny zava-misy manko de zao ny tenanay anisany alefa ny filozafy Albert tamin'izany fotoana zany nijery sambo de guerre tany ivelany tany Corée du Sud de rehefa avy eo nisy namana fa nijery tany Israël tena natsony ny fanjakana frantsay tany am'le firenena za manokana moa niona tamin'ny tale général ny DCAN zay lasa naval groupe ankehitriny nangataka iona tamiko izy de niona zay hoe nareo izy tena tsy afaka mihitsy afaka anana sambo de guerre noir sur blanc io face à face zay ny resaka fa tsy hoe olona kory ny tantara tamiko ka le izy a fierovana ny zone économique exclusive à Madagasikara de tokony tsika malagasy ny filoha-pirenena androany faly ery ny tanisa hoe zao daholo ny superficie an'le zone économique exclusive 2 300 000 km² izy a neny Maurice 2 300 000 km². Ny tsika ene 1 200 000 km² fa efa niena amin'ny chiffre hitako mandendehany lasa 1 124 000 km². Neny Seychelles mbola ngeza be lavitra noho ny atsika
tiako resahana zany ao aloha zany de efa misy olanao ahoana moa zany Madagasikara zay manana 5600 km 5603 kilomètre de côte tsy mahay miaro tombotsoana ary mbola manana nosy kely be deabe tsika manodidina misy olanao zany ahoana moa ny frantsay miaramila frantsay milaza fa izy niaro ny sisy tanitsika miala tsiny ahako tsy maintsy manana sambo de guerre maleo tena Madagasikara fa tsy hoe atsantsa kely tsisy dikan'iny hoe tsy afaka mandeha ny haute mer sambo kely tsy afaka mandeha ny haute mer ny atsika fa vedette rapide tsy afaka mandeha ny haute mer fa zany le izy anefa tsika nanana amiraly ka le izy le olana lehibe eto zany de zao aitsika tsara ve tena ty hoe miaro ny fiandranam-pirenena malagasy ty azadino misy eo 700 millions de dollars isa-taona en moyenne ny trondro ao anatin'ny zone économique exclusive à Madagasikara alain'ny olona bojo angalarin'ny olona zany tsika tsy manana sambo ifanenjika eny 1 milliard d'euros ao anatin'ny taona rainy fa 700 millions à peu près À peu près. 1 milliard de dollars anoany zany à peu près satria ataontsika hoe efa anoany entre 700 et 1 milliard de dollars le izy isa-taona io le izy zany resaka fandaminana hoe za zany malahelo ala mijery ny tafika malagasy rehefa nampiseho sary androany TVM hoe le sary zany anatin'le préparation le opération tulipe de misy miaramila frantsay foana zany manazava miaraka manazava le miaramila gasy io inona tokony atao or zala mba nisy nanao école de guerre ry zala sy karazany zareo reo fa tena inona tsara aiza tsara le olany le izy zany hoe anjaratsika malagasy miaro ny zone économique exclusive atsika zay aloha zany tena zava-dehibe contre ny piraterie maritime contre n'izao zavatra rehetrarehetra zao fa tsy amiko kosa tsy miady hoe miaramila tafika frantsay zany iaro ny zone économique exclusive atsika fa atsika nga mbola zanatany mbola kolonia nga ty Madagasikara ty ka le izy atraiza zany ny faleovatena atsika atraiza zany ny fahaizan'ny mpitondra malagasy manao ny négociation hoe zay négociation zay ny hitako hoe anisan'ny olana lehibe ao anatin'le izy anisan'ny diniana tao koa ne fa rehefa aveo tsy sahan'zareo nanoy an'le izy fa efa nanomana an'izay secrétaire général ny COI le momba n'le resaka hoe fiarahana mampiasa ny tany ao anatin'le hoe sécurité alimentaire nisan'izay fa hitatsika zany fa hoe isa lefa mamboly makaty ny voilà tapitra ny queue de poisson mihitsy le fivoriana androany de tsy nisy motion zany ny tena mivoaka fa le izy inona sisa ny arenatsika malagasy 7 isanjato ny tany azo ambolena eto amin'ny Océan Indien de eto Madagasikara misy azy de ry zareo zany satria tratra ny pression démographique de hoe mila lefaty ny mauricianina mila lefaty ny frantsay réunionnais zany io resahako io hoe ao anatin'izay ahoana moa zareo no lefaty ny tatsahatsika sy ny orinasa atsika tokony amena fanampiana raha izay point faharoa rehefa orinasa malagasy am'izao fotoana zao akadin'ondro sakay efa tafaverinao zao ny réunionnais rehefa orinasa réunionnais mandefa vary tsy pala manko ny anarany vary amin'ny faritra iny de afaka mandeha ho azy makany la réunion fa rehefa orinasa malagasy manao exportation ana vary de asiany zareo barrage phytosanitaire zany hoe sur le plan théorique zany tsika mahazo hoe manao libre circulation des biens des personnes mais sur le plan pratique tsika sakanana fa tsika gasy fe zany tsika ve zany ataon'ny olona hoe aty izy mamahatra fa rehefa zareo mamokatra de mahazo miditra any amin'ny taniny Maurice la Réunion tena manao an'io fa rehefa orinasa malagasy teratany malagasy ray malagasy reny ka simple nationalité za tsy miresaka am'ireo malagasy double nationalité satria laloviny tsinona mafrantsay azy de tafiditra ny entany fa le malagasy nationalité tokana malagasy andramony fa ho hitanareo fa tsy tafiditra any Maurice na la Réunion ny entanareo
Inatra mbola andray vahiny anankiroa hafa isika amin'ity alina ity hitondrana fanio-kevitra mahakasika an'izay resaka izay ihany moa zany amin'ny ankapobeny fa aleo omena 2 minitra avy anareo mba hitondranareo ny famtinana anazy zavatra tena tianareo tsy songadina zany mila ambara mivoaka malagasy atao anatin'izay fandraisana ny vahiny nandritra ny 2 andro izay. Fototra Sahel, fototra teo ampelantanan'ny frantsay zany tsy manana influence intsony kely sisa. Fototra koa amin'izao fotoana izao efa tady fototra koa i Maghreb. Algérie manao ny ataony, Tunisia, ny Maroc koa resaka question ny Sahara occidental mbola olana be, fototra teo ampelantanan'ny frantsay. Fototra namany azo atao hoe mbola fototra ihany tady fototra ihany koa Ukraine satria manao ny tsindry ho an'ny la France zany rehetrarehetra zany. Ranomasimbe indianina nefany canal du Mozambique aloha voalohany indrindra fifamezivezena sambo mpitatitr'entana be dia be raka izao tontolo izao. Ranomasimbe indianina ihany koa faritra ngeza be, misy gaz, misy pétrole, misy dridradridra ihany koa, misy le lalana ahafahany sambo mandeha. Manana ataontsika hoe stratégique, toerana stratégique Madagasikara amin'izao e. Fa raha tia hanararoatra an'izay tia hanararoatra tsara an'izay zavatra izay dia mila fehezana tsara aloha, mila mahafehy an'ilay dossier, mila manana an'ilay capacité de négociation ambony be. Nefa tsy afaka manana an'ilay capacité de négociation raha tsy manana an'ilay compréhension, tsy manana an'ilay intelligence na émotionnelle io na intelligence ataontsika hoe intelligence technique ihany koa ahafahana mitondra an'izay. Dia zay zany teneniko hoe zava-dehibe ho an'ny mpandray anjara rehetrarehetra na ho an'ny société civile zany, ho an'ny administration moa zany indrindrandrindra, ho an'ny mpanao gazety ihany koa mahafantatra le enjeu rehetrarehetra satria tadio fa ny ranomasimbe indianina loka anaty ngeza be raka izao tontolo izao amin'izao fotoana izao. Dia misaotra indrindra amin'ny fanasana namana Arinanja. Ny agny ngamba dia nisy fivoriany Commonwealth tamin'ny volana oktobra 2024. Tao anatin'ny fivoriany Commonwealth io ireo firenena membre le miteny anglisy zany reo dia nitaky ny antsony zareo hoe compensation financière momba l'esclavage ary amende honorable momba an'izay. Dia tao anatin'izay nyresahana natao hoe justice réparatrice. Rovintsika tany ao anatin'ny francophonie izay colonie frantsay hitaky ny atao hoe justice réparatrice par rapport amin'ny colonisation. Hoe ny zavatra misy anie dia zao ny azadino nalohantsika ny volan'ireo orinasa ny olo-pirenena, personne physique sy personne morale ny tiako resahana frantsay izay tratra ny nationalisation tamin'ny fotoan'androny. Efa milamina io nanomboka tamin'ny 7 rehefa nanao sonia ministra malagasy Tantely Andrenarivo sy ministra frantsay Dominique Strauss-Kahn. Ny tany rehetrarehetra zany na personne morale io na personne physique amin'ny anaran'ny frantsay tsy azo ny takiny intsony. Nefa amin'izao fotoana izao mbola misy ohatra zao any Akadinony Sakay le taranaka voanjo réunionnais misy amin'izao fotoana izao makatany hoe makao amin'ny domaine zareo satria mbola tsy maty le anarana dia alainy zareo certificat juridique dia azo le izy dia lasa indray le tany. Nefa le izy mialatsiny alatra ny anaran'izany satria efa nalohantsika ny indemnisation. Ahoana moa tsika voajanaka indray mbola nandoa indemnisation. Zany zany anisan'ny olana lehibe ao anatin'ny resaka hoe fifandraisantsika amin'ny frantsay io hoe mila apetraka ambony latabatra daholo zany rehefa mpinamana hoe samy fo madio izy ny filoha Macron zay dia apetraka ambony latabatra le izy dia ny apetraka ambony latabatra zany ny resaka. Ahoana zany justice réparatrice tamin'ny période coloniale io tsy vita ny resaka hoe TCE sy FCE io hoe Tana Tomasina sy Fianaratso Manakara akory dia hoe vita amin'izay le affaire fa mila apetraka mazava zany zay. Ho anahy angamba zany hoe fipetraka le izy hoe anjarantsika miaro tombontsoantsika, mahay miaro ny tombontsoantsika. Hoe tokony ampiana ny orinasa malagasy, tokony ampiana ny tantsaha malagasy amin'ny famokarana. Tamin'ny herintaontsika mbola nanafatra 580 000 tonnes de riz vary zany.
nanafatra 680 000 tonnes zafady 680 000 tonnes vary mbola nafaratsika tamin'ny heritaona tsy normal anie zany e tsy normal zany satria ny olana lehibe ankehitriny tsisy lalana moana vokatra hoe tsy misy voie de communication izy fitenenana satria mety ferroviaire io mety lalana io mety sambo io zany rehetrarehetra zany zany mila fandaminana mila zany fitondrana manana vina mazava fa tsika zany ohatra namorona siansa vaovao atsona hoe pifométrie na hoe tsatopiso ohatran'izay zany le siansa vaovao mifirontsika tena tsisy préparation zany ny zavatretra tsisy étude ny zavatretra fa de mandeha ho azy ohatra mibalina kabosy misaotra mpieno a misaotra anao sy misaotra ny namana niaraka ny dinidinika teto saotra ny serge Zafimahova ihany koa mpamakafaka raharaham-pirenena saotra ny Raoto Andriamanambe mpanao gazety sady tony an-datsoratry ny gazety politika tamin'izay tapany voalohany izay mbola andray vahiny isika toy any a dia andray olo-pirenena isika dia andray ny toavina Rahalambo Mahay fa ity aloha dia misy fanadidina fa ataontsika hoe resadresaka ny fanaovana tamin'ireo firaisamonim-pirenena eto anivon'ny ranomasimbe indiana izay nanao ny COI kely ihany koa tamin'ity androany ity sady hoe niaraka ny kondo malona ny tena hoe fiatraikany zany hoe COI izany ny ataontsika hoe mitondra andreo feo ny vahoaka eto amin'ny ino moa filazan'izany hoe eto amin'ny ranomasimbe indiana sady faingo kely ndraisantsika ny vahiny manaraka mahita hoe be dia be ny zavatra tokony ifampiresahana ao anatiny io vondiny COI io raha tena ho atao sérieux le izy ary raha tena hoe hitsinjo ny tombotsoan'ny vahoaka izay soloany tena zany le mpitondra fahatsakana ny amaranako azy ny olana ao atsika moa tsika nge tsy manana solotena ny tena marina eo anivon'ny COI iza moa solotena atsika eo tsy Andry Rajoelina aloha satria tsy malagasy nge ilahy Andry Rajoelina fa frantsay iza no mpitondra malagasy tena solotena atsika eo ny vahoaka zany noa tokony solotena ny Madagasikara ao anatiny le izy dikan'izay le fahatongavany eto zany dia ohatrany hoe hitanao le izy hoe anamafy fotsiny ny ataontsika hoe le emprise ny frantsay angamba amiteny vahiny lazay ny azo ilazana azy ka ozy aho hoe misy andraikitra tokony ho raisitsika malagasy firaitan-drazana ao anatin'le izy fa tsy tokony ho avilantsika ho vira voarain'ny hafa fotsika ny firenentsika. Et nous luttons pour que le pouvoir revienne au peuple. Et l'analyse des 40-50 dernières années montre que ce soit des initiatives issues des processus COP ou de la COI, aujourd'hui ne répondent plus et ne répondent pas à l'enjeu de la crise dans laquelle on est. Donc, nous sommes pour que l'intérêt des populations et des peuples de l'océan Indien soit pris en compte dans les questions de réparation et de justice climatique. Inarty avy eto amin'ny plateau ny vahiny manaraka tsara ny mihaino ny olo-pirenena mahakasika ny toedraraha misy eto Madagasikara eo ihany koa ianao toavina Rahalambo Mahay izay isany atao hoe manam-pahaizana manokana ihany koa nanoratra boky mahakasika ny nosy Maurice ao anatin'izay moa zany ny Océan Indien miaraba anareo ny anaran'ny olo-pirenena eto aloha dia Andriamatoa Rakoto Arvelo. Rakoto Arvelo izy dia mpanaraka ny fahitalavitra Dreamina ary tena mpanara-baovao efa ela izay no nifampiresaka hoe mba hiakatra eto izy fotoana izao eny ary iny aloha toavina Rahalambo Mahay reo firaisamonim-pirenena zany izay nanao hetsika ihany koa tamin'ity androany ity izay nahatsapy izy ireo fa ny COI tao anatin'ny 9 taona nisiny dia tsy tena mbola nipaka tany amin'ireo vahoaka ireo ary nisy Mauriciana teo anteny, Réunionnais teo anteny, nisy Malagasy ihany koa teo tamin'ny alalan'ny Eliara be vahiny moa no solotena Malagasy tao anatin'izay rehetra izay samy milaza fa tsy tena mbola hita ny fiatraikan'ilay fisian'ny COI teto amin'ny ranomasimbe Indiana. Miarabantsika rehetra mpanaraka Dreamina aloha zany amin'ity alina ity tsy hoe faliakara tele amin'ny alina akory fa anao antso avy ihany koa hoe tena marefo aloha zany tsika malagasy ka izay mba mitovitovy hevitra dia andao mba hivondrona ny tena koa dia avy any amin'io resaka io mihitsy avy any amin'le hoe mouvement des peuples de l'océan Indien zay nanovako an'ity satroka ity dia anisan'ny mitaky ny nosy malagasy ihany koa miaraka amin'ny otrikafo moa tena ao aminay mitarika an'izy io fa dia
miaraka aminy ny amin'izay zavatra zay. Resaka hoe tsy mipakany amin'ny vahoaka le COI ka io moa zany a zay le izy tsika zany a tena mbola marefo be mihitsy ny malagasy a satria tsika malagasy a no nanangana ny vondrona Océan Indien zany hoe tamin'ny voalohany a dia tsika malagasy ny voalohany a de Maurice a de Seychelles de aveo zay vao niditra ny frantsay a sy ny homar zany hoe tsika no namorona an'le izy a tamin'ny andron'ny Didier Ratsiraka io a anisan'ny fandraisana diplomatika goavana mihitsy io zavatra io kanefany a tsy mahomby le izy ohatran'izay ihany koa le resaka nosy malagasy a fandraisana diplomatika goavana mihitsy koa nahazo Didier Ratsiraka tamin'izany fotoana zany a kanjo tena hatramin'izao zany a efa maty izy a efa 5 taona na aleo tena mbola tena mazana be mihitsy le izy de tanjony eto zany raha ny tenako manokana tsy hoe idresadresaka fotsiny fa hoe iza daholy a ny olom-pirenena mitovy hevitra de andaotsika anatanjaka tena fa tena marefo tsy irentsika mifakany kory zany a le izy nefany a efa sommet fahadimy ty efa indrotsika no nandray an'izany atao hoe sommet na fionana tampony zany a dikan'izany tena tsy mety tsy manana ampopoko. Ny herinaratra mivatana raha teo moa ny fandaharantsika amin'izao alina izao angamba toizana ny resaka fa de tapahan'ny herinaratra tenao toavy zany zao de tena hita mihitsy hoe tena mihemotro Madagasikara tena marefotsika ary mazava tsara mihitsy a fa tsy ny vazaha akory a no hanafitra antsika malagasy mazava tsara mihitsy zany tsisy resaka fankahalany zany a ary ny tenako zao raha de nanatrika ho any le mouvement des peuples de l'Océan Indien zany hoe tena pomba mihitsy ny tenako amin'izany hoe miaraka amin'ny vahoaka eto amin'ny vondrona Océan Indien fa tokony mizaka teny tsika tokony miezaka tsika mizaka tena fa tena hita mihitsy hoe tsy omeny indray zany a ny nosy malagasy ary de hita mihitsy hoe niemotro Madagasikara satria tamin'ny volany voaeritrerony a Andriamatoa Rajoelina dia niazakazaka nilaza hoe farafara hoe ameo anay a ny avereno aminay a ny nosinay zao izy zany a de tsy mahagaga anay moa zany le hoe commission vondrona amin'ny 30 juin io zany a raha ny tena marina ny ao anatin'izy io taloha professeur Moranjeva monsieur Tendrazana Arvelo de zareo a tsy mivotsony de izy indray zany zao a no mpikambana ao anatin'ireo a raha ohatra ve reo olo reo no averina ho antsona de reo olo reo hoe de anaiky hoe atao co-gestion zany le izy a mety ahagaga ihany koa aloha fa hoe iza zany no délégation hoany a ary dia tokoa zany de misy anankiray farany de hoe misy zany malagasy tena enikajy enim-boninahitra tena miforotra mihitsy a rehefa tonga amin'ny vahiny a de misy a ny malagasy a faly fotsiny izy hoe tonga vahiny fa tsy de tena hoe ohatran'ny hoe misy filohanao tonga na ny filohan'ny Andriamatoa Rajoelina tonga na inona fa mandray vahiny izy a de tsotra fotsiny eo zany hoe mila mivondrona tsika malagasy a tsy ikarery a na tafatsika fa tsy hoe olo-kafa akory a no hanampy antsika eto. Ena ry alao mba hoenona amin'izay ny olom-pirenena tsy hoe natao farany fa tena zava-dehibe zany mandray olom-pirenena manany heviny ianao de tena atao hoe isan'ny miaina
ataontsika hoe miaraka eny ambany tanàna sika mahafantatra tsara ny tena fiainam-bahoaka. Ahoana ny fahitanao ilay tontolo politika, ny fandraisana vahiny, ny COI, ny filoha frantsay tonga eto sy ny sisa amin'ny maha-olom-pirenena, ina ihany koa mba feom-bahoaka eny amin'ny ataontsika hoe eny fotony eny amin'izao fotoana izao. Ia, saotra betsaka amin'ny fitenenana, saotra ny ary nanasa aty amin'ny plateau ny Jimina. Miraba ny namana toavina ihany koa, miraba ny teknisiana dia miraba ny vahoaka malagasy manaraka izao fandarana izao. Fotoana tokoa izao zany tokony anehoana hevitra satria manana heviny koa ny olom-pirenena raha mihoatra izao eo anatrehan'izao raharam-pirenena izao. Eo ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny fa eo ihany koa ny fandraisana an'ireto vahiny izay tonga eto Madagasikara amin'ity manodidina an'ity COI ity. Mamela anareo amela tantara kely aloha satria tsy mifatotra amin'ny tantara tsika satria raha vao miresaka COI dia frantsay tsy maintsy ao anatiny. Enina amby 7,900 no nanambarana tamin'ny fomba ofisialy fa zanatany Madagasikara. Raika amby 50 taona taorianan'izay dia nisy ny tolom-bahoaka taona 700 io zany. 13 taona taorianan'izay dia nisy ny atao hoe fahazahoana ny fahaleovan-tena. Tsy fantatra aloha na sarisarina tena izy. 70 taona ty aoriana mbola miresaka ihany tsika hoe manahoana le Îles Éparses satria zay le resaka teo. Dia raha ny hevitry ny vahoaka eny fotony aloha raha par rapport amin'izay tantara lazaiko izay dia tsy manana fanantenana zany aloha raha momba ny Îles Éparses andresana tonga dia avatako mihitsy ny resaka. Tsy misy fanantenana ny Îles Éparses raha par rapport ny resaka andresahany filoham-pirenena frantsay iny. Ary ndresahany an'ilay zany namaivany mihitsy ny le resaka fa 20 na 20 segondra fotsiny namaliny ny président Andry Rajoelina makasika ny Îles Éparses. Ny dikan'izay zany Îles Éparses zany tsy ho azontsika noviana io raha tsika résolution amin'ny résolution Nations Unies tamin'ny 79 hoe amin'ny Madagasikara ny Îles Éparses fa raha namena izy tamin'ny 79 dia efa mena fa naninona tsy nomena. Dikan'izay tsy vonina amin'ny Madagasikara ny mihitsy la Frantsa ary ny mahavelom-bolo tamin'ilay kabariny filoha Comoriana teo ny eritreritra zany zay olom-pirenena fa hoe i filoham-pirenena Rajoelina ny teny ohatran'ireny finanjo zavatra hafa nonotrano filoham-pirenena frantsay samy joro zay fandraisany azy samy joro izy zany ho an'ny Mayotte fa anazy Mayotte fa maninona ny bodon'ny frantsay fotsiny. Dia dikan'izay zany tokony hijoro zany tsika raha tiatsika ny azo ny Îles Éparses ireo dia mpanao politika malagasy mihitsy mila fahavononana raha tiatsika ny azo an'ireo Îles Éparses ireo mpanao politika malagasy nefa dia tena hita manao ny asany izy amin'ny mampanao politika saika ho amin'ny tombontsoany antokony sy ny olona ao anatin'ny atoko fotsiny no zavatra kindreny le mpanao politika ireny. Ka hoy zay aminao hoe manontany ianao hoe ahoana ny hevitry ny olona dia tsotra amin'ny Madagasikara ny Îles Éparses fa ny zavatra malasa eritreritra afa dia hoe maninona no any Frantsa natao le fifanaovatsiny amin'ny 30 avril 30. Mbola tsy fifanaovatsiny ilay izy fa fifampidiniana iny fandraisan'ny vahoakany izy hoe tady mahazaka io mahafatorana saribahana ho an'ny firenena indray. Zany levitry ny olom-pirenena toavina rahalavimay kivy aminareo manao politika hoy izy. Olom-pirenena koa aloha ohatra lahy ihany zaho izy le hira za ihany manao ny tena koelahy tsy olana zany fa misy fepetra anankiray zany mila fenona zay vao azontsika nosy malagasy io dia ny olona mitovy hevitra malagasy mitovy hevitra mila mivondrona tompoko ny olona mitovy hevitra mety misy marina tokoa malagasy mieritreritra hoe tsy fotoana an'izao Madagasikara raha tsy hatsika amin'ny tantanazy dia atao inona Îles Éparses tsika mbola mare fa tsy manina alao izy aloha hitokanany fa itsika izay mitovy hevitra dia manana adidy kosany hijoro ary hiady amin'io mety ho mafy le ady fa rehefa tsika koa ny tsy mirahina fa manao commentaire amin'ny Facebook fotsiny mwawawa amin'ny télé fotsiny mwawawa amin'ny radio fotsiny dia tsy ho azo mihitsy tokoa io fa mila mivondrona dikany hoe mivondrona dia hoe ireo mpanao politika tsy te tena mintsony fa azo an'io iverina amintsika ireo nosy ireo dia aloha tsy miaraka aminy zay aloha tsy miaraka aminy
fa tsy hoe tratra mena miraviravy a de efa hita zao fa nyfirenena moa nyabandonné raviravy tanana de mbola miaraka aminy any okaloha zay raha ohatra anao mbola miaraka aminy moa araba soa araba tsara satria zay nieritreretra ao fa ho an'ny olona hoe mbola voninkiady a de aza mijanona rery any mitokantranonao any aza mijanona rery ao ambadiky ny facebooknao aza mijanona rery ao ambadiky ny télé fa andao iresaka de andao anao zavatra fa azo atao io ary io a na le resaka hoe fizakantena ra-tsakafo arany efa hatrampy repoblika voalohany ane zany e tamin'ny repoblika faharoana de nanangana an'izao karazana orinasa rehetrarehetra zao a sympa inona daholy eraky Madagasikara fa tsy nety le izy de ohatran'izay ihany koa na tamin'ny Andriamatoa Ravalomandry efa nanao an'io a ny ODOF de manao an'io a fa tsika mihitsy ny maharefotsika mihitsy zany no miparitaka zany hoe paritaka ny fiarahamonina malagasy akory tsy milaza hoe tokony hitovy hevitra daholo tsika mianakavy tsy zay le izy tokony misy hevitra roa telo ihany kosa aloha amina firenena anankiray fa tokony mba miray hevitra miray lalana aloha zay mitovy hevitra fa tsy mijanona any trano be de be ngeny mitovy hevitra fa hoe tsisy ninona azo atao be de be no menomenina fa tsisy ninona azo atao ka ninona renao tonga avy amin'ny préfet tonga avy amin'ny police tonga avy ka rehefa mandeha rery tokoa aloha ianao a dia zay le izy fa mila mijoro de mila miaraka ohatraiky mpanao politika ovay le mpanao politika azo ovay ny misy be de be nefa maty a de ovay e tsisy olana mihitsy zany zay ngamba aloha ny tena hoe nandrasana tao anatin'ilay fiaonana COI fandraisana vahiny de hoe inona ny tena hovokany amin'ilay firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy raha tombanana le vokany androany toavina inona ny mety hitranga rapitso ny faniriana aloha zany de hoe ny malagasy a de hitovy laharana amina Seychellois hitovy laharana amina Comoriana hitovy laharana amina Réunionnais hitovy laharana amina le firenena anankiefatra zao zany satria hita mihitsy kosa aloha am'izao fa tena ataon'ny olona tsintsinina kosa aloha tsika tena nazavaina tao lavabe moa le fanazavan'ny Serge Zavamova sy Raoult teo hoe rehefa tsika de zao rehefa tsika de zao rehefa tsika de zao ka mahatonga an'io a tsika aloha zany mila mampatanjaka ny tenatsika ny anazy zany a raha hoe mokatra ka hoe ho an'ny hafa de voalohany aloha zany tsika malagasy ny antoko politika aminay zany de manana vina zay hoe pacte avec les riches na hoe fanaraka ampanankarena ohatra hoe andao a tsika malagasy a viditsika daholy ny vokatra eto Madagasikara viditsika daholy io a na vitana olona malagasy io na olona frantsay io na olona karana io na olona sinoa io tsy maninona mihitsy rehefa hoe vitatsika eto Madagasikara fa zao kosa le olona rehetrarehetra mpampiasa vola na le olona rehetrarehetra mpanankarena tsy tokony kosa mividy entana lafo be lafo vidy a sy aitraitra any ivelany zany hoe tokony ajanona eto Madagasikara zany a ny vola malagasy fa tsy hoe zahako mividy ny entanao a de aveo ianao a mividy Mercedes lafo be a mividy Elsèvre mividy divay lafo be a any ivelany fa aleo hijanona eto Madagasikara rehefa manao antsika de matanjaka ho azy a ny inona moa zany ny toekarensika na ny arikarentsika miakatra ho azy zany hoe alohan'ny rehetraretana hoe hivarotra ny La Réunion sy any Maurice a de itsika koa aloha zany mila mividy ny entana eto Madagasikara fa tsy variana mividy ny zavatra any ivelany mba raha iny olona ataontsika hoe ny fotony eny ve namana olo-pirenena lay ataontsika hoe COI fatongavany filoha frantsay sisa inona ny ataontsika hoe feo resahan'ny olona eny fotony eny ao moatsy le isy miteny ina ndrarainay zany fa ny hanina ho aninay androany tadiavinay ho anao manokana inona zava-mitranga marina de marina zay fantanina manay ary zay a fantena tokony hipetraka ihany tokoa zay ary tsara valiny hoe ho an'ny olo-pirenena eny fotony ny olo-pirenena eny fotony tokoa de marina zay fanamariany namanay ary mpanao gazety zay hoe inona moa ndrarainay zay COI inona ndrarainay zay fatongava amin'ny filoha frantsay zay délégation anandevindray ve kanefa tsy zay le izy a fa ny COI ilaina fa ny mpitondra fanjakana teto ve nanam-pahavonona araka ny lazainy namana Raoult teo nanam-pahavononana ve efa nahavita dossier ve hoentina eo andatrehan'ny COI satria varotra io efa nanana an'izay dossier zay ve tsika sa ve teo vao namorona ny dossier hoentina eo andatrehan'ireo mpizaika manakaja aty amin'ny faritry ny Océanie Indianina ireo diplomatie ny resahana
de tikan'izay zany a tokony anana fahavononana amin'izay zany a ny mpitondra malagasy aloha zay tarihan'ny filoham-pirenena hoe inona no arotsika eo anatrehan'ny COI. Inona zany zao tena hitanao hoe lesoka amin'ny fitondrana ny firenena sy ataontsika hoe mampatonga ny fiainam-bahoaka anaty fantrano. Zay tokoa no narasina ary zay no teny nampitondrain'ny sarangbaben'ny olona avy eny ambany tanàna. Fa valo amby fitopolo taona aty arinan'ny tolom-panafana mbola dobo anaty gadra fanabadona sy ny fampahatrana amin'ny malagasy vokatry ny tsy fahaiza amin'ny tantana ve sa vokatry ny fanaovana ambiletra eo amin'ny seha-pitatana raram-panjakana sa vokatry ny fandraisana fanapahan-kevitra azo ohatry ny tereko masaka ohatry ny voalohany raha tsy laza fotsiny tsika afa tsy ny teleferika e laka iarivo fasy mainty tana masoandro sy ny sisa ohatrany hoe tereko masaka zany fotsiny eo zany a dia lasa mitombo ny elanelana mampisaraka ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka madinika mitombo noho izany a ny mpangataka tsindroka miaraka amin'ny biby eny amin'ny fako ny tokakely ny mpivaritena ny mandry an-dalana mpivaritra moron-dalana ny adala lasa adala sondro pidi-piainana raha teo a mampiteny mona ary mahavariana an'izany tsy mifampatokotsoniko ny mpitondra sy ny vahoaka no ny gabraraka sy fanaovana takely afa-drakitra niary firenena raha tsy laza fotsiny kio tsika afa-tsy mivolamena telo amin'ny fitopolo kilao nakary Afrika Atsimo ny taty Komoro tsy fantatro le tena lanja marina tao ministera lasa bolongam-by fantaniana mipetraka dia hoe nakaiza le volamena naveriny Komoro raha naveriny tokoa le volamena dia nakaiza andro mangarahara sy fotoana ny akary ary zao ka tsy tokony isy ny kinafinafina sy ny fonofona fa lazao mazava tsara mihitsy amin'ny vahoaka hoe nakary le volamena niodina nakary le volamena zay ngeny andrasan'ny vahoaka e fa io a misy sakana ara-toe-tsaina lehibe zany tsy mampandroso an'ity firenena ity sakana ara-toe-tsaina lehibe misongadina lina zany tsy firarahinany sotoavina ara-politika sy ara-drafitra ara-pomba fiasa dia zay no niteraka tsy fahalavy raha lim-piainana teo amin'ny sarambabem-bahoaka ary niteraka hetsika sy fitakiana maro samihafa ihany ary sakisatsihatra mihitsy zany ny feon'ny olom-pirenena ataovina rahalambomay ianao zao atao hoe filoha lefitra ny mpanolontsain'ny tanàna eto amin'ny tanàna na Tananarivo zany vahoaka mponiny eto Tananarivo zao manoloana anao zao ataovina rahalambomay. Voalohany aloha resaka teo zany dia le hoe mitady ny anina hoan'ny isan'andro ny vahoaka dia tsy mahafantatra ny inina intsony raha vao manomboka amin'ny teny an'izay nefa ianao a dia irery ianao zany hoe tsy miraharaha manodidina anao intsony ianao dia tsy ho tafavoaka mihitsy ianao satria io rano io jiro io a mila anao manao politika io vao misy jiro mila manao politika io vao misy rano fa tsy hoe ny anazy anina hoaniko isan'andro ihany dia daviko a fa za tsy raharaha zavatra hafa tsy ho tafavoaka rery ianao ary namana-karena be tahaka ninona renao a rehefa marary ianao a ka tsy mandeha ny resaka fahasalamana dia voatery ianao makany an-dafy na manan-karena be tahaka ninona ianao fa rehefa tsy misy sekoly a voatery mandefa ny zanakao any an-dafy ianao iza ny ray aman-dreny faly a mandefa ny zanany a 12 taona dia efa tonga dia any an-dafy eny mety faly any aloha hoe makany an-dafy fa 12 taona zany ianao niara-niandra tamin'ilay zanakao iza ny hoe hitady asa dia tsisy asa eto Madagasikara fa voatery makany Maurice voatery makany Yemen voatery makany Canada zany hoe raha vao mbola toizantsika ty réflexe hoe aloha hiady rery fa za tsy mila an'le système fa miady rery amin'ny fiainako a dia tsy maintsy ho tafa ihany dia diso ianao tsy tafavoaka mihitsy ianao satria na ny lalana na ny lalam-by na ny ninona dia miankina ny fiainanao ihany ka miantso zany a vahoaka malagasy alalabe a hoe andeo ajanona koa aloha ty resaka hoe ho tafarery ahako hoe tsy mila nizaniza fa tafarery eto hoe mahazo vola dia tsisy an'izany io a fa misy système foana io ny faharoa ty fandraisana zasantsika mantsy ny seva hoe nanadio trano nanadio ana le resanao teo andao a atao ohatrany hoe efa ao anatin'ny francophonie tsika efa ao anatin'ny COI tsika efa ao anatin'ny SADC tsika efa ao anatin'ny inona mo COMESA tsika aratoato tsika ao anaty ZLECAf tsy atao ohatrany hoe voninahitra be makaiza tsony ny fandraisana jeu des îles ny fandraisana jeu de la francophonie fandraisana sommet fa tonga dia atao anaty calendrier ao anaty agenda ao anaty tetiandro zany hoe amin'ny an'izay a mandray COI amin'ny an'izay mandray jeu des îles amin'ny an'izay mandray SADC amin'ny an'izay mandray dia mitohy ny fiainana fa amin'ity mantsy ohatrany hoe hoavy ry zareo a dia hatramin'ny filan-kevitra moa zany zao bon mamafa any dia tsy atao mampatahotra ntsony ny vazaha tsy atao afata ohatrany hoe olotsotra ny vazaha tonga ty aminao a dia zay
ohatrany hoe tena voninahitra be makaiza le hoe hoavy ny COI nefa tsika findronina ndray azy. Ianao raha tao anatin'ny filakevitry ny tanàna ihany efa mety misy vinavina ve mba hanohizana an'io resaka fanadiovana io sy hanitarana an'io marina satria zany zao isan'ny ndresan'ny olom-pirenena atao anaty fampalalam-baovao teo. Zay mihitsy zany le izy miditra amin'le resakantsika teo azy zany mazava koa zany a teny teo hoe marefo ny malagasy fa marefo koa zany a ny commune urbaine Antananarivo satria ireo nanao fanadiovana ireo dia tsy ny commune urbaine Antananarivo rehetra fa ministère ihany koa ministère zany a firenena iray manontolo ministère maro be izy tao nisy vice président na assemblée nationale nanao an'io misy a scout misy a hatraminay filan-kevitra misy a PDB zany hoe ho antaninay ny be ny tanàna amin'ny 27 ny volana avril satria ivory zay hoe volanisa daholo ny nampiasaina satria mahagagana kosa aloha hoe volanay ve nanaovana lalana be dia be ohatran'iny a tiako fantatra le izy tsy resaka hoe filambaniny le izy fa hoe mangarahary atao mangarahary izy hoe zakatsika ve io rythme io zay zany le hoe maharefotsika dia inona moa mamparefo atsika dia voalohany indrindra aloha zany a vitsy ny olona mandohetra dikany hoe vitsy ny olona mandohetra tsy anjaranay commune miteny amin'ny olona hoe tsy maintsy aloha ny etra fa anjaranay commune koa no mangarahara dia anjaranay a no mampatoky ny olona hoe tena rehefa ameko ny commune ny volako dia tena ampiasaiko amin'inona kosa ary le izy zay zany le mila fampatoky zany avy eo a ny resaka hoe mamafahalalana moa zany isinga dia hitantsika eo a fa tena olona Antananarivo nge dia ity e niaraka anay tsika nandritra ny 2 andro a madio ny tanàna ny tanàna Oronalakely aloha zany a za tsy miresaka hoe nytornosbe tontsena nosbe na tany Andravanga fa ny lalana aloha zany ny tena olana toko dia maro loatra ny olona eto Antananarivo surpeuplé Antananarivo surpeuplé zany hoe raha olona 500 000 ny tokony nanaovana Antananarivo a dia efa tafakatra 5 millions tsika latsinainy ka hatramin'ny zoma 2 millions tsika sabotsy lady banque mondiale hoe 3 millions mampatahotra be mihitsy zany hoe be dia be ny be ny tanàna efa nanao an'io na ny be ny tanàna mapara na nandretsy toana na be ny tanàna tim lalora valimany dia efa nanao an'io fa najarian'io daholo ny tena tompon-daka moa dia girazana masy satria hatramin'ny tsenan'ny zomara foanany fa verina foana le olana satria be loatra tsika eto Antananarivo zay zany ny tena olana ka tokony atao mihitsy ny fahadiovana fa tokony mihena koa ny olona eto Antananarivo tokony tsy Antananarivo rery no mandroso fa tokony mandroso daholo Madagasikara ray manontolo mandroso daholo reo commune 930 manodidina Antananarivo fa sepotro Antananarivo. 10 minitra sisa ny fotoanantsika fotoana zao mba anehoana zay tena tiana tenenina mihitsy amin'izay amenanao ny fitenenana anohy an'le resaky toavina ty hoe sepotra Antananarivo fa inona moa masepotra Antananarivo satria tsy fandrim-pahalemany any faritra tokony hipetrahan'le olona tokony ambolena tsy misy mpitandro filaminana fa inona nataon'ny mpitandro filaminana zany tsy azo anteherana mihitsy ny mpitandro filaminana fanohatra amin'le hoe tandrokarony vozona mifanohatra amin'izany nataon'ny mpitandro filaminana profo mitohaka amin'ny tendany ny zavanitranga-tanynosy Belleville zany nataon'ny mpitandro filaminana tafiditra amina fiaraha-maizina sy maloto reo ihany koa ny zavatra nitranga tany Fasimainy tany Tuliara olona maneho hevitra dia tonga dia mpitandro filaminana manao raisiray mialatsiny amin'le fitenena manao raisiray amin'ny olona eo ihany koa ny zavanitranga tany Vatomandry olona andeha anatrika fametrahana samboady amin'ny be ny tanàna reny nataon'ny mpitandro filaminana nitranga tesalany vato nafatesan'ny olona mihitsy dia mampametra-panontaniany rehetrarehetra hoe ireto be boty milaza ho matianina sy professionnel amin'ny asan'reto be zany ny olo oarany fototry ny tsy fanjariana maro lafa eto amin'ny tany sy mpanjaka ka hanangana tepoly sy trangam-bato ny firenena tsy tandalana sy trefesy mandidy dia mbola hitohy amoritra sy nampimbava mikery an'ny olo-pirenena izay maneho hevitra amin'ny mpilaminana sy mikarobaolana ihany keo amoana ny firenena ao anatin'izao lavaka lala ninina no volena nandetehana ny firenena zao fa ny mahavelom-bolo kosa aloha sy nampitsiry ny fanantenana dia nisy manambonina toy ny mpitandro filaminana kosa aloha nijoro am-pasahinana mihitsy nilaza mazava tsara mihitsy izy fa misy fioaram-pefy tao ka tokony hiverina amin'ny atao hoe hoan'ny tandrazana sy ny lalàna ihany reto mpitandro filaminana reto fa raha izay no tanteraka verina any ambany voatra daholo reo olona tsy sature zany Antananarivo tsy tery ohatran'izao tsy aloto ohatr'izao tsy hosahiran'izany reo mpanolo tena an-tanàna Antananarivo mandamy manty Antananarivo ty fa ahoana ny atongavana amin'izay dia tsy maintsy dinika an-tatabatra boribory ivoahan'ny tetim-pandaminana ifampiarana aloha
fa tsy maintsy misy tetim-pandaminana ifampiarahana io izay le teny toavina teo hoe alolotovy izay arakaraka izay nefany a tsy azo atao ny manavakavak'olona fa nareo mpitony reo ary dia tsy maintsy tafiditra ao anatin'le manao dingy sainy kosa tsy maty manotaka ory zany zay nandrobany ary-pirenena teo dia tsy maintsy mizaka an'zay ary zay nanaingany manampaizana sady manampaizana indrindra mpanao lalàna hoe tsy anaiky lembenana amin'ny fioaram-pefy miariary tovayakandro ary anaiky ho andro andreterana andravina ny porofo hoentina amakina batsilana ny tsy fihetezana sy ny fioaram-pefy eo anatrehan'ny ravitra fa tsy maintsy miditra amin'izay tsika izay tetim-pandamina an'izay ihany e dikan'izay manko dikan'le tetim-pandamina manko zay hoe mila diovina ny trano dia fafana ny tokotany azavaikeo le inona le trano diovina dia inona le tokotany fafana idioviny reo biro-panjakana rehetrarehetra reo zay misy fahalovan'ireo dia ny tokotany fafana roandro fatim-bazaha rehetrarehetra reo tsika mono tsy afaka andraoko andreo fa ilika reo dia tsika malagasy mandray an-tanana ny ho avin'ny firenena so iteny marina fandarantsika tsy maintsy ambaza fa hoetovitsika resaka miaramila ianao teo a dia zay misy le izy ny zavatra tokony atao zany a satria iverina amin'ny lalony ny fiainana rapitso a iverina amin'ny lohany ny fiainana rapitso a dia mba manatena hoe itoy filaminana ka mivaolana amin'io dia tsotra ihany ma raha zay tokony avoaka ny Tananarivo reo ministera be dehibe reo zay ihany ny vaolana an'io a rehefa natao zany ny floratsiraka dia nanongotra ny fiadidinan'ny repoblika teo Botsiroatra dia nalefany nivoaka tany Avoloha 10 kilometatra lavitra zany tamin'izany fotoana zany dia zay ny tokony natao manana HCC tsika afaka alefantsika ny Mantasoa ohatra zany a misy hoe agence portuaire maritime et fluvial lao Larby a afaka alefantsika ny Pangalaniny zany a ny resaka miaramila ianao 1500 ny miaramila tonga teto rangaty tamin'iny ho androany Somaly iny 1800 dia gaga ianao fa maninona tsy isany Betroka fa maninona tsy andao toby anankifolo eto Tananarivo reo na firy izy reo a alefany Betroka alefany Iosy alefany Jozorobe alefany Akazobe ohatran'le lazainao teo a dia mba mandry fahalemana ny any za milaza aminareo fa raha ohatra ka avoakanao ministera misy ministera votovorona ohatra vita ny lalana iny vetivety kely iny dia vita raha ohatra hoe eo Maibao zao misy tany malalaka ao a afaka alefany a ministera anankiray a eo no eo tsy mandany 77 millions de dollars zany tsy mandany 157 millions de dollars zany zany gaga amin'le resaka asa raha ho resantsika eo mbola manam-potoana le resaka volobe nahita vola be ontsika tsy azoko aloha le kajikajy mila zavaina koa ngambany io hoe mbola mila vola be tsika amin'le resaka volobe io dia ohatra nahita androany hoe tonga zany ny NEA tonga koa zany ny izy teo ny Afrika 50 a Afrika 50 a dia eo zany tokony ho fantatra hoe inona le vokatry le androany hoe vita ve zany volobe feno ve zany ny vola tadiavina volobe satria rehefa mamaky an'le hirbook navoaka tamin'ny 10 volana avril dia mbola mila eo amin'ny 300 millions d'euros eo vita zany ny COI inona vokatra ny COI vita ve zany volobe zay zany mba tena tiana ho fantatra hoe misy vokany tokoa ve zany a miatraika amintsika ve zany le izy mila fanazavana io satria raha ny kajikajy dia tsy fantatra marina le izy hoe nahazo 37% NEA 37% Afrika 50 mifanjakana manana 25% milamina ve zany ny volobe a mirehitra ve zany ny jiro a satria ohatra nytapaka koa ny jiro tao amin'ny fa tsy jiramahony a zavatra ohatran'izany zany a tokony resahana daholo a atao mazava tsara ary Tananarivo raha fitoy ny fiainana rapitso dia izay ihany tompoko a vaolana amin'io fa raha kizitiny eto fotsiny iady amin'ny tsena iady amin'ny box illicite a iarady amin'ny permis illégal iady amin'ny remblai a iady amin'ny mpivarotena dia reraka eto fotsiny a ianao madame le maire ena re ankasitrahana be dehibe ny vaintsika tamin'ity alina ity alina zay lava nafinaritra samy naneo hevitra ny vahintsika atao hoe mbola maro ny tindry izy ireo ambara mbola maro ihany koa ny zavatra tokony ho resahana fa fohy ny fotoana misy fotoana tsy maintsy verina eto ihany zany toavina rahalambo may zany dia isany tsy maintsy mbola miverina eto amin'ity fandaharana ity amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny tanàna na Tananarivo eo ihany koa ny amin'ny lafi maro samihafa eo ihany koa ny olom-pirenena izay mazoto foana izy ao anatin'izay faneho-kevitra izay a kasitrahana izany ny tena ataontsika hoe faneho-kevitra ary efa ezahantsika apetraka eto amin'ny firenena foana mba ho modely ao anatin'izay rehetra izay a tena ray minitra tsirairay avy mihitsy a dia taperitsika amin'ny fandaharana
misaotra ny namanay ary nandray teto amin'ny plateau any Jimine zava-dehibe ho an'ny olom-pirenena tokoa zany miakatra plateau zany. Ny amaranako ny teny angamany dia fanentanana ny olona arak'ilay fandrazain'ny toavina teo hoe tokony tambatra zay mitovitovy fomba fijery. Ny tsy tokotokony loha nefa samy hafan'ny hevitra tera-bary nefa dia hoezahana ho aravana zay ho raisina zay sosokevitry ny ampan'olon-tsaina zay hamita mahasoa amin'ny vahoaka ihany koa zay. Ety amin'ny tena famaranako azy farany dia manainga ny isan-tanàna zany fandresy lahatra aloha ka samy ara hevitra sy ara marina ara-totosa ny fahamahana sy famarana n'izao olana mianjady ho amin'ny isam-baravarana izao makasitraka. Mitovy tanteraka amin'ny olom-pirenena tsotra ny olom-pirenena tsotra zay io tahaka anahy raha manderery ianao dia reraka zay raha manderery ianao dia kivy ary raha manderery ianao aza mieritreritra mihitsy no tafa tsisy ohatr'izany eto ambonin'ny tany reraka fotsiny ianao fa zay mitovy hevitra aloha dia tokony vondrona zay tsy mitovy hevitra manana ny anazy izy zay ngambany anahy mila tsy hafaliana hiakaratele eo izy ity fa tena hoe iresaka eto fotsiny fa tsy mivondrona dia mitovy ihany ny rapitso ny omaly ihany mbola anio izy le hira anankiray zay. Eny ary mame fotoana atsika indray ho amin'ny manaraka amin'ny rary torimaso mahafinaritra ho antsika rehetra ho an'izay mbola tsy matory mbola mitohy fandarana eto amin'ny fahitalavitra Jumine. Filma tompoko.